eo anivon'ny mpiasa privé indray ny lesoka tokony ho atsaraina dia zao nisy fanapahan-kevitra zay no raisiny eo anivon'ny ANMCC mikasika indrindra zany no hoe tokony iarovana ny orinasa malagasy ka tokony ho tataovana etra zany reo entana zay miditra kaporaraka be eto amin'ny tsena anatiny eto amintsika kanefa ny misy ireo mpandraraha eto toerana izay efa mamokatra reny entana ireny dia nisy zany ny fepetra zay no raisiny teo anivony ANMCC mikasika ireo entan'ireo tahaka ny hoe savony, ny paty, ny menaka sy ny sisa izay zavatra zay dia efa tapaka ary efa nisy ny fampidinina araka tamin'ny voakasika rehetra zany mahakasika an'izay fampiakarana an'ireo entana zay ataon'ireo mpanondrany entan'ireo amin'izao fotoana izao nefany dia nahato zany zavatra zany miay azy mpiasa eo anivon'ny mpiasa privé zany fa mety hiteraka fahavoazany ny orinasa eto toerana zany ary hiteraka inona moa fandroahana mpiasa satria raha ohatra ka reo entana avy any ivelan'ireo zay mitobaka eto dia manimba ny orinasa malagasy ka izany rehetrarehetra zany no antony anohananay ny ANMCC zany satria ny tsara tsahivina fa ny politika akapobean'ny fanjakana dia ny hoe famoronana asa fiarovana ny asa zay misy ary eo ihany koa ny fanatanterahana zany atao hoe asa mendrika sy ny fiahina ara-tsosialy ka raha reo entana fanafarana entana reo fotsiny no ianterantsika zany dia tsy hiteraka famoronana asa, tsy hiteraka fiahina ara-tsosialy, tsy hiteraka asa mendrika mihitsy fa olombitsy no mahazo tombontsoa amin'izany hoe fanafarana entana avy any ivelany zany ka izay zany no hitakinay hoe tohananay ny fanapahan-kevitry ny ANMCC ary mitaky amin'ny fitondram-panjakana izahay mba handinika lalina amin'ny fanatanterahana izany fanapahan-kevitra fandraisana zany ho tombontsoa iombonana ary mba ho tombontsoa lavitrezaka ho an'ny orinasa malagasy ary tombontsoa ny mpiasa malagasy, tombontsoa ny firenena.